katrokany amin'ny valora riva midika zay fa tonga ny fotoana ny fampalalamba avao ito fahita lavitra mat TV manolotra ny araba tokolasy tokovavy manasanao anaraka ny fampalalamba avao hatramin'ny farany ny sehatra ny tsy fandripalemana ny fahatratrarana teratany malagasy iray teratany nigeriana ray ihany koa tao anatin'ny fanondranana na ihany koa fividianana antsokosoko héroïne na zava-madomel ao anatin'izay trangana tsy fandripalemana izay ihany koa no isan'ny hitondran'ny polisy pirenena ny tatitra tao anatin'ireo tranga mahavaivay ato ny sehatra politika ny fanomboan'ilay fivorian'ny GISM fivoriana goavana izay ankinany toekare pirenena eo ihany koa ny fanehoan-kevitra samihafa mahakasika ny fioara-pefy nataon'ny mpanao gazety sasantsasany izay isan'ny nampiakatra tokoa ny premier ministre lehibe ny gouvernement sehatra politika aloha no anomboantsika ny fampalalamba avao androany no tanterana ny fivoriana voalohany ny vondrona iraisam-pirenena manohana ny Madagasikara na ny GISM manao fantarana azy ity fivoriana ity de entina andrafetana ny fiara-miasan'ny vondrona iraisam-pirenena ireo mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara ao anatin'ny fampandrosoana nyity firenena ity fitiny Marco Antoine misarin'ny Tsirakotorson tsara ho fantatra mahakasika izay ny fametrahana ny fomba fiara-miasa mivondrona iraisam-pirenena sy Madagasikara ny tanjon'ny fivoriana voalohany vondrona iraisam-pirenena manohana ny Madagasikara na ny GISM androany maraina tontolo natoetan'ny hôtel Ibis Ankorondrano nandritra ny lanonam-panokafana dia nanamafy ramatoa minisitry ny raharaham-bahiny malagasy izay filoha miara-mitantana ny GICM fa efa nisan'ny famoahana ny politika ankapobeny fitondram-panjakana izay natolotra ny antenimieram-pirenena izay miopana indrindra amin'ny famerenana amin'ny firenena tandalana sy fampandrosoana raha toe-karena. Sur un autre chapitre, le gouvernement malgache s'est déjà attaqué en sus des préparatifs des communales aux autres aspects pendants de la feuille de route, à savoir la question du retour des exilés politiques, l'indemnisation des victimes des événements de 2002 de 2009, ainsi que la continuation du processus donc de réconciliation nationale. S'agissant de la question, particulièrement de la question du retour des exilés politiques, il est regrettable que d'aucuns essaient de créer de faux problèmes là où il ne devrait pas y en avoir. Il semble peut-être perdre de vue des normes de droit international universellement admises qui veulent qu'aucun citoyen, quelle que soit sa situation, ne peut se prévaloir d'exonération de poursuites judiciaires, ni être au-dessus des lois pour des crimes allégués. J'y reviendrai plus tard lors de notre prochaine session. Ny fanatanterahana ireo teboka sasasasany tao anaty tondrozotra dia anisan'ny nodiniana tao anatin'ity fivoriana androany ity toy ny famerenana ireo sesitany politika na ihany koa ny fanatanterahana amin'ny fifidianana izay voafaritra ao anatin'izany tondrozotra izany toy izany ihany koa ny fanatanterahana fampiaviana pirenena izay teboka mbola tsy tapitra hatramin'izao ho andramatoa Awa Ahmadou Souf izay solotena maharitra ny vondrona afrikanina dia vonona ny anohana ny Madagasikara ny vondrona afrikanina amin'ny fampandrosoana izay eritreretin'ny gouvernemanta malagasy ho tanterahina.